Ny fotoana moa zany dia vonjivonjena sahala amin'ny tsinankena ka eto indray zany androany mba te hiresaka kely amin'ireo tovovavy malagasy izay mbola eo am-panatanterahana ny fianarany. Mba te hamporisika kely anareo vehivavy zandry izay mbola eo am-panaovana fianarana mba tsy hanary toky fa hifikitra ka hatramin'ny farany. Marina fa sarotra le izy fa raha toa ka manana ray aman-dreny afaka miantoka antsika isika eo amin'ny fotoana fianarana, ireo tovovavy zandry izay manana ray aman-dreny miantoka na manana fahafahana zany manohy ny fianarany dia azahariana re ny chance izay ananantsika fa raiso hatramin'ny farany. Be dia be ny zavatra tsy tokony atao priorité eto amin'ity fiainana ity raha mbola latsaky ny 30 taona ianao. Ny fianarana, ny fikirizana no zavatra tokony farany ambony indrindra. Ninona sakana izay mety hipetraka eo alohantsika momba izany fianarana izany dia afaka alefa daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy afaka manana ny zavatra rehetrarehetra isika. Be dia be ny fotoana lany rehefa mianatra. Be dia be ny fotoana lany rehefa mianatra izay fotoana tsy ahafahantsika miaraka amin'ny namana, miaraka amin'ny akama, miaraka amin'ny revirevy. Fa izay ny zavatra tokony atao raha toa ka te ho tafita eto amin'ity fiainana ity. Izaho aloha zany dia miarahaba an'ireo renim-pianakaviana rehetra izay nahita lehilahy endry, lehilahy afaka mamelona azy raha toa ka tsy nanana an'izay finiavana hamita fianarana ka hatramin'ny faran'izay izy, fa dia mampalahelo tokoa raha ohatra ka dia vehivavy dia miankin-doha tanteraka amin'ny lehilahy izay tsy manaja anazy. Ka raha ho antsika vehivavy izay mbola ao anatin'ny fanaovana fianarana dia mankahery antsika reny vehivavy malagasy rehetra, mankahery antsika ary manome torohevitra eto hoe tsy misy zavatra ambony noho ny fianarana. Tsy misy zavatra ambony noho ny fotoana lany hamakiana boky, noho ny fotoana lany hiezahana hahazo ny zavatra hianarana any am-pianarana. Ny ankizy izay tsy afaka mianatra aza efa tsy fidiny aminy fa raha ohatra ka isika izay afaka mianatra indray no tsy hamita izany hatramin'ny farany dia mampalahelo izany. Ka izay zany no torohevitra kely omeko androany ho antsika ireo. Fikirizana no ilaina eto amin'ity fiainana ity. Raha misy zavatra tena maha-passionné antsika, samy manana ny zavatra maha-passionné anazy dia hikirizana iny aloha. Dia na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy mahita lalana foana rehefa miezaka amin'ny fomba madio. Misy olona mankony dia mieritreritra hoe hanao risoriso foana vao ho tafita dia mampalahelo satria potika teo ny fisainany, potika teo ny conscience-ny dia tsy afaka mieritreritra hafa intsony izy satria matahotra lava hoe sao dia tratra le risoriso natao, sao dia tratra le zavatra ratsy natao. Fa rehefa mikiry ianao, mikiry manao zavatra farak'izay tsara indrindra izay vitanao dia tsy mila manao zavatra ratsy izany. Ary raha sanatrian'izany ary ka hoe voatery nanao zavatra ratsy dia ilaina ny manadio ny conscience satria ekena fa tena tsy nisy choix, tsy nisy ankoatran'izay. Fa le fanadiovana conscience dia fotsiny hoe tsy hanao intsony amin'ny manaraka. Dia tsy ampitomboina zany ilay vesatra amin'ny conscience. Raha ohatra ka manana ray aman-dreny isika miantoka antsika amin'ny fianarana dia mankahery antsika hikiry mandra-patapitry ny fianarana, mandra-pahitana asa, mandra-pahatonga antsika ho mahaleo-tena satria ny fahaleovan-tena irery ihany no antoka ho an'ny vehivavy mba tsy ho araraoty ny hafa, mba tsy ho hitsakitsahy ny lehilahy. Ny fahaleovan-tenanao ara-bola ao an-trano irery ihany no ahafahanao manana garantie fa tsy hanao tsinotsinonanao ny
olona manodidina anao. Satria fantany hoe rehefa misy zavatra tena tsy zakan'ny sainao, tsy zakan'ny vatanao intsony dia miala ianao, dia manaja anao izy. Zany akory tsy manakana hoe misy olona tena madio, misy olona tena vonona be dia be koa izany, fa raha sanatrian'izany ka tsy mahazo an'izay chance izay isika dia ho sahirana. Ka izay zany ilay teniko eto hoe tsy voatery ho azontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra fa fandanjalanjana ny fotoana eo amin'ny fiainana. Ny fotoana lany miaraka amin'ny namana dia fotoana tsy ahafahantsika miasa, tsy ahafahantsika mivoatra, tsy ahafahantsika mandroso. Ka ilaina zany ny mahita hoe inona ny zava-dehibe kokoa isaky ny ora rehetra, isaky ny segondra rehetra eto amin'ity fiainana ity. Ary fantatro fa na tsy vehivavy ary ianao dia mety afaka manampy anao izany torohevitra izany.